sambornareo fa ty fô io fô signature io ty le vrai signature raha mavoatsambatra io olona ty nanao fô signature ty vitany any ary sambory androany zao zany avoanareo sary ataotsika hoaniteny Facebook sahala am'le ran'olana le zalapanao fô signature ty. Faly miaraba antsika rehetra indray mbola tsara karakory basy manahoana salama akory ale salama fa antegna akory lahaly akory ge akory li akory koa akory rehy ragnitsy akory izy io raha ny zavatra ho zaraintsika androany moa dia ny mahakasika ny trangam-piarahamonina amin'ny ankapobeny no bosibotsika androany fa indrindrindra mahakasika nyty ady tany ity zay no zaraintsika eto maneho ny alahelo amin'ny vahoaka amin'ny mpitondra fanjakana ny ponina eto Antananarivo etsy Andohatapenaka mijaly zareo amin'ity ady tany ity efa nandresy zareo tena fitsarana nefa kosa misy olona hoy zareo efatra ambadiky nyty zavatra ty mampalahelo satria mitaraina ry zareo manoloana nyty zavatra ty anjakany kolikoly ireo mpanambola ny tany zareo nefa ry zareo efa nanajary efa ela 30 taona hoy zareo ao anatin'ny video ty izay hoza hitatsika rehefa aveo ary etsy andaniny kosa nefa nanampy an zareo i Monsieur Paolo fa tsy mety ary tsy anaikavetrany makasika nyty fisolokiana ary kolikoly avolenta izay ataory zareo amin'ny ponina na vahoaka madinika ty maro manko ry zareo vahoaka reo amanarivona ary tsy anaikan'izany Paolo fa hijoro ampahamirina ary malaza manko ary hitatsika amin'ny réseaux sociaux eto amin'ny tanin'ny firenentsika fa mijoro izay tenentsika teo zay Monsieur Paolo isaorana azy izany fandraisana ndraikitra izany ilaina zany eto amin'ny tany firenentsika fa indrindrindrindra mankarary ireto mpitondra rehetra manko rehefa ianao mijoro anatin'ny mpahamarinana dia tsy manaiky zareo satria maro nireo olo anjairany ireto kolikoly ireo mpisoloky reto mandray vola nefa am'izao fotoana izao tompoko lahy sy tompoko vavy tokony hiaika am'izay nareo fa vahoaka ny tompoko le mijaly loatra ny vahoaka mitsy eo ny tsy fisiany fa antrana mbola manapitrotraka indray zareo alainy ravaina ny tany zareo andeha ho aiza manko zareo rehefa ohatra hoe ravainao ny taninareo nefa zareo tsy manambola fidiram-bola mijaly ohatran'izany koa izay isaorana rehetrarehetra mahatsapatena mijoro ao anatin'ny fahamarinana maro ny tokotany maneran'izao tontolo maneran'ny Madagasikara fa indrindrindra eto Antananarivo mamsisiny manina tompoko lahy nareo tompoko vavy raha ohatra ka mijery amin'ny sisiny Antananarivo zany ataontsika hoe vola anananareo fa manina mividy amin'ny resaka ataontsika hoe maro ny tokotany amidy maro ny trano amidy fa n'olo efa ela be eo ravaina ohatr'izao eto manko misy video fanazavana mahakasika ny alahelo ireo mponina mijaly efa tamin'ny resaka tenentsika teo zay manko ireo olona efatra anatin'ny raha reo dia namory ry zareo hono ary nandainga ary nanao fikafika mba hahazahory zareo taratasy nefa taratasy hosoka ato anatin'ny video ty manko misy fanazavana tsipiriay no hitatsika eto izay no vaovao malaza ady tany ity tsy eto Antananarivo ihany fa manerana nosy zany ady tany zany mampalahelo zava misy zavatra mahazo ny malagasy amin'izao fotoana izao izay no zava-misy eto amin'ny tany sy firenentsika anjakan'ny kolikoly ary mpisoloka avolenta ireto koa miangavy ary mangataka aminareo mpitondra fanjakana mba handraindraikitra tandrifiny ty raha manga ity fa indrindrindrindra ianao Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nanamafy fa hoe ampy izay ny kolikoly aoka izay ny kolikoly koa reto ary hita araky ny fanazavany Monsieur Paolo fa mpanao kolikoly ary efa ny voatsara ary ny voasambatra zareo reo nefa mbola vototra ihany avy any amin'ny fitsarana na avy aiza tsy hay hoe ahoana fa hanjakany kolikoly izay raisy tompony ndraikisinareo zay mitovy amin'ny fandraisanareo andraikitra amin'ireo mpanorana zaza tsy ampitaona ikena zany andraikitra zany fa mauvais zavatrareo ihany koa izay sazy izay mahazo an'zareo ve ho trondro vaventy sa trondro madinika kely ary no anjairany zany sazy zany maro ny mpanao kolikoly amin'ireo trondro vaventy ireo eo ny mpisoloky nampangalatra tany ireo fa misy ihany koa raha ohatra ka hoe misy dia raisina ndraikisinareo tandrify anazy koa izay no zava-misy marina eto amin'ny tany sy firenentsika tompoko lahy sy tompoko vavy azadino hatrany miabone na manao j'aime na manao commentaire ahafahantsika mahatsara zavatra ity ilay video izay famoakafagana natao ny hitatsika resaka vaovao zay faneho-kevitry ny mponina sy Monsieur Paolo.
Olona efatra ny voalazan-tsebolona ao Antotapenaka fa manakorotana ny vahoaka iray manontolo amin'ny fivarotana ny tanin'izy ireo. Ilaza moa ireto bolina ireto fa manana taratasy fanajariana mazava ary efa nisy ihany koa ny taratasy avy any amin'ny fitsarana fa tsy tokony iosolona afaka ikitikitika azy ireo eo amin'ny toerana io. Zava-nisy anefa vao iray volana lasa teo eo zay dia nilaza ireo bolina fa sady nisy fanambazana vola no nisy ihany koa ny fandrahonana natao azy ireo mba hiala amin'ny tany. Misy olona tady varotra ny taninay ary tsy ekenay zany ary lavinay tanteraka satria nananjary teo zay nandritry ny 30 taona mahery ary manana taratasy zay ara-dalàna ary misy olona amin'izao milaza azy ho tompony zay tsisy ifandraisana avy aty apity anao mipiatraka ina moa nidirana anao taty rehefa nantaniana izy dia milaza fa mpandovo rehefa nataoko ny mekety ay naman'le olona mpivarotra tany amin'izao izy zay enjiana io satria nitety razana zay mivakina tao amin'ny fivoriam-pokopokony dia misy ifandraisana tanteraka tamin'ny zareo ary fa volombelona tanteraka sa fa volombelona tanteraka fa nitongavany olona io tao an-trano nanao violation de domicile menace de mort zay nazo anatao an-trano hoe akantany izy zy olona zay enjehanay amin'izao fotoana izao io dia nanangina taratasy ny mpandova rehetrarehetra ho amidiny dia nitariny ary nisoloky izy ny taratasy rehetra nampiseho dia taratasy sandoka daholo. Manjaka loatra ny kolikoly hoy Paulo raha olona rivo ka tsy azo ekena intsony izany ka mangataka ny tenany ny anaovana azalambo ireo olona nanao ny varotra osoka ireo. Ankilan'izay dia nitodika manokana any amin'ny tompon'andraiki-panjakana eo anivon'ny fitsarana sy eo amin'ny domaine ary ihany koa ny tompon'ny tenany mba tsy iretsy-kombakomba amin'ny mpanao ratsy. Zavatra ray fotsiny ity ny soniany ity ny vrai signature ny sevoky tany dia ity le faux usage de faux io tsy mitovy zay fotsiny angatako amin'ny tandro filaminana sambory le olona nanao faux usage de faux dia mazava ny resaka fa raha samborina reo dia atao sinasala amin'ny dawily todiavina io fa tsy dawily rely ny samborina reo fa ty faux io faux signature io ty le vrai signature raha voatsambotra io olona ty nanao faux signature ty vitany ady ary sambory androany zao zany avoanareo sary ataontsika ho antely amin'ny Facebook sahala am'le nanolana le zalapanao faux signature ty rapitsy dia tokony voatsambotra zay nanaovana azy. Raha ny fanazavana trany dia efa tratra ireo olona nivarotra ntsokosoko ny tany eo Antotapenaka ireo saingy misy vola mihodina nanambadika any ho iatrany ireo mponina ka lasa miteraka fitaintainana ho azy ireo ny zava-misy. Misy mivarotra tsokosoko any ambonimbony any manao faux de faux izy izay tsy fantatray dia avy eo lasa misy mampitahotra hoe amin'ny telo amin'ny latsinainy horavana ho avy dia ahoana kosa ny tsy anaovana humilité izay mandeha ao isaky izay mandeha izy dia alefa ny police dia afaka ho azy alefa izy dia afaka ho azy dia hoe anao message mitinina no ataonay mitinina ampanajany mba hoe eo le olona ary tena zavatra izao ataonay zay ny antony le mitinina fa tsy hoe zay mpanao zany menero atao. Manoloana izany dia manao antsoava amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireto mponina ao Antotapenaka ireto mba hijery akaiky ity raharaha ity.